Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerabantsika ry havako tratra ity sabotsy fahafito ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny lioka toko fahadimy, lioka toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faha-iraika ambin'ny folo, lioka toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faha-iraika ambin'ny folo, vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arahany fanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesarety Jesosy, ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony, ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona Jesosy dia nangataka taminy niataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona: mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana hazan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe: Tompoko, mandritra ny alina nefa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatrika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary nofenoin'ny sambo kely roa ka efa saika nilentika. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany dia niakohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe: Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fahatalanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny haben'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak'i Zebedio izay niombiny raharaha tamin'i Simona dia hoy Jesosy tamin'i Simona: aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ray Masonao manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no amin'ny fahamarinana. Amen. Tantara tsy dia zoviana amintsika loatra ity tantara izay nahazahoany, nampahazahoany Jesosy trondro betsaka an'i Petera sy ny namany ity. Ilay voatoatantara dia maneho fahagagana, fa tsy dia tena ilay fahagagana loatra no tiany Lioka ho takatritsika raha mamaky ity tantara ity isika. Ary tandrify amin'ny toe-tsaintsika ankehitriny ihany. Isika moa amin'ny fotoana ankehitriny dia zava-dehibe amin'ny olombelona ny antsoina hoe gain, zava-dehibe amin'ny olombelona ny ahazo tombony hatrany, ny hanangona hatrany, ny ahazo hatrany, zava-dehibe amin'ny olombelona ilay toetra hoe mandray. Ary miazakazaka mihitsy ny olona amin'izany antsoina hoe mandray zany gain zany. Ary io no mahatonga ny ataontsika hoe ny olana etsero dia mahafinaritra ny olona ny mandray zavatra, mahafinaritra ny olona ny manana bebe dibe kokoa, ny mitombo be dibe kokoa. Ary dia asehon'ny Lioka fa misy lalana izay tsy eritreretin'ny sain'olombelona mihitsy ahatongavana amin'izany fahafenoana izany. Tsy dia tena ilay fahafenoana izao tontolo izao koa nefa ny fahafenoana resahan'ny Lioka eto hoe nahazo be dibe Petera, fa mihoatra lavitra noho izay eritreretin'ny olona ho fahafenoana, ny fahafenoana amparanterahin'i Jesosy. Na izany na tsy izany nefa dia ao anatin'ny fahafenoana omeny Jesosy koa ny fahafenoana izay ilaina amin'ny lafiny materiela. Eto amin'ny tantara ity dia mamaly fanontany anankiray manao hoe: ahoana no ataon'ny olona? Inona ny lalana tiany Jesosy handehanan'ny olona mba hahatonga ny olona hanana izany fahafahampo izany, fifaliana, fahaizana, fahafenoana izany. Na inona na inona dia sarotra amin'ny olona ny manaiky ny hoe manana ny feno na manana ny ampy amin'izay efa mety omen'Andriamanitra eo am-pelantarany azy.
Misy fomba fiteny frantsay andavanandro miteny manao hoe le tonneau d'Énaïde. Le tonneau d'Énaïde ilazana fomba fiteny izy io olona tsy mety afa-po, olona zay satria ao anatin'ny mythologie grecque dia nisy vehivavy 5 ambin'ny 100 mythologie moa no resahana izay voasazy voasazy ka ndraina natsaka rano tamin'ny nitondra siny laoka zany ary de ndraina matsaka rano mameno siny be izy 5 ambin'ny 100 zanak'ilay zay mahatonga zay d'Énaïde, zanaky d'Énaïde dia izy ireo zany mameno an'ilay mandrakizay zay an'ilay satria moa mythologie izy hoe any ambadiky ny fahafatesana dia misy vehivavy voasazy any izy 5 ambin'ny 100 satria namono cousin-ny any dia ndraina natsaka ny saziny dia mameno siny be zay tsy mety feno le siny be satria ny siny entiny matsaka dia siny laoka ary de mameno an'io izy mandrakizay zay le saziny zay mahatonga ny hoe le tonneau d'Énaïde ilazana hoe zavatra tsy mety vita, zavatra tsy ho vita mandrakizay mihitsy, zavatra tsy ho afa-po mandrakizay mihitsy koa aza moa taty aoriana. Fa eto dia misy fotoana anankiray tarafatsika manao hoe ny fahafenona, mitady volo petera, mitady zay raha azo lazaina azy satria mpanarato izy, mitady vokatra izy, mitady mifo maraina izy, miaro tory izy, fa taiza no nahitany fahafenona, taiza? Ary dia asehony liko eto fa tao am' Jesoa nahitany an'izany fahafenona zany ka laozany nahafoy ny zavatra rehetra izy. Hatramin'izay zany de zao tsy nahazo ninninina izy, zay ny dikan'ilay teo hoe tsisy ninninina mihitsy teo aminy, tsy nahazo ninninina izy saingy rehefa tonga teo kosa Jesoa dia lasa nanana ny fahafenona izy, ary tsy lay fahafenona amy lafiny materiela loatra fa fahafenona amin'ny fiainana manontolo mihitsy ka nahafoizany ilay asany, tsy lay asa loatra fa lay tsy fahafenona io nariny Petera io, zany hoe lay fahampangana nariny Petera ary niraisiny kosa le fahafenona ao amy Kristy. Ohatra ka mamaky lay dingana vitsivitsy io ary sika zay mahatonga any Petera nahatsiaro hoe fenony miaraka amy Jesoa, sambatra ny miaraka amy Jesoa, de nisy dingana vitsivitsy nitarihiny Tompo tsy kelikely amy Petera nahatonga ny Petera ho tonga am'izany tanjony zany hoe ampy a Jesoa, sambatra manana an Jesoa, tsy ny materiel intsony ny zava-dehibe na de ilaina ary zany fa ny fahafenona ao amy Jesoa. Voalohany indrindra dingana voalohany de zao ny dingan'ny fahafoizana, ny dingan'ny fahafoizana. Zava-dehibe lay ataotsika hoe rehefa nitory teny Jesoa dia nila inony Jesoa, nila sambo kely Jesoa satria ny olona eny anaty, ny olona eny amy plage, ahoana ny fomba iresahany Jesoa amin'ny olona eny amy plage, mindrana ny sambo kely ny Petera izy ary dia nomeny Petera an Jesoa ny sambo kely, natoky an Jesoa zany izy dia Jesoa zany ao anaty sambo kely, ny olona kosa manodidina azy eo amy plage miaino azy. Zava-dehibe lay dingan'ny fiainona, fa ao anatin'ilay dingan'ny fiainona de zao zava-dehibe ny dingan'ny fahafoizana. Ho anao ho atsika zay maniry anana ny fahafenon'ny Kristy de manomboka io amin'ny fiainonan'ny Kristy fa manomboka koa amin'ny fahafoizana ho ampiasain'ny Kristy. Raha tianao mazava be ny tenin'ny boky ny mpitoriteny ray maka manao hoe iny mofonao iny antsipazo any amy rano fa tsy very iny, miverina aminao ihany iny. Ny dikan'izany sahianao mandray risika, sahianao ahoana moa no anipazanao ny mofonao fotsiny any amy rano, mofo ange lafo e, mofo ange sakafo e, mofo ange ilainy e, fa nefa zao atsipinao any amy rano le izy satria anao matoky fa mbola hiverina aminao ihany iny. Zany hoe le dika teny io de manao mihitsy manao hoe sahy mandray risika amy zavatra zay atao raha ohatra ka jerena amy lafiny tsika hoe fandrarana zany. Eto de zao zava-dehibe ny fahafoizana ho an'Andriamanitra, tsy takalo akory zany, tsy zay fa zava-dehibe miantoka
ny fifalitsika eo ampanaovana ny asantsika ny fahafoizana ho an'Andriamanitra. Nanaiky ampiasainy Jesoa, nanaiky nanaiky Petera ny ampiasainy Jesoa ny sambokely. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa dia rehefa niainy teo zany dia nahafoy Petera. Fa ny faharoa zay asehony lioka amin'ilay tantara satria malefa ny tsikelikely de zao nahafoy izy, niaino izy. Fa ny faharoa de zao ny fankatoavana. Ny fankatoavana. Rehefa niaino le tenin'Andriamanitra ianao, rehefa niaino ny fampianaran'i Jesoa Petera de nankatò izy. Ho Jesoa mandehana alatsao any amin'ny lalina ny aratonao. Mandehana alatsao any amin'ny lalina, ny mandrosoa any amin'ny lalina de alatsao ny aratonareo. Azona azandrano. Raha mijery ny teny nampiasain'ny lika ianao de zavatra tena azo antoka. Tsy niteny Jesoa hoe mandrosoa amin'ny lalina de mety azo, fa zavatra tena azo antoka. Aro-tsay io, mandrosoa de aro-tsay fa azo. Zava-dehibe io teny io le hoe mandrosoa any amin'ny lalina, saizany mandeha lavidavitra kokoa, aza mijanona eo amin'ny akaikikaiky, aza morakivy fa mandehana amin'ny lalina dia alatsao lay arato fa azo nareo. Sarasara ihany Petera satria efa naverimbelona zany hatry ny alina, indrindra mpanarato izy mahafantatra fa tsy amin'ny atoandro ny fanjoroana fa amin'ny alina. Amin'ny atoandro ny trondro mandehandeha milalao rano, tsy azo izy fa amin'ny alina izy no mora azo. Amposina jiro de manatitra ny jiro ny trondro de atsipy ny arato de azo izy. De Petera zany na hoe iny ataoko ihany le izy. Nohony ny teninao, zay le fankatoavana. Rehavako isan'ny miantoka ny fahafenoana ao amin'ny fiainantsika, ny fifaliana ao amin'ny fiainantsika, ny fombiazana mihitsy ary zay no azo ilazana azy, ny fananantsika toe-po mankatò. Toe-po mankatò zay mifanakaiky amin'ny teny hoe mino. Zava-dehibe zany ny fankatoavana, zava-dehibe ny finoana. Rehefa manao zavatra ianao de mino fa ho azonao io. Rehefa manao zavatra ianao de mino fa ahomby io. Ny olana kely amin'ny olona rehefa manao zavatra indray de zao be fisalasalana. Io ve iety, io ve tokony atao, io ve ahomby, io ve tsotry ny isan'andro ihany, io ve tsotry ny isa-taona ihany, io ve iety, inona tenaina amin'io. Be de be ny feo tahaka zany rehtsika eo am-panaovan-javatra. Fa izao eto ny miantoka ny fahombiazanao de ny finoanao. Fankatoavanao an'Andriamanitra, ny finoanao an Jesoa. Fa ny fahatelo zay asehony lioka eto dia rehefa ndrain'ny tompo izy ny hoe mandehana tao dia nankatò izy. Fa ny dihana fahatelo de zao zava-dehibe lay fanekena ny fiaraha-miasa. Dia natsipy ny arato, tonga ny namana. Antoky ny fahombiazana mihitsy ny tsy miasa rery. Antoky ny fahavokarana ny tsy miasa rery. Ary nininy Jesoa mihitsy natao be dehibe ny vokatra. Tsy hoe vokatra ho an'ny Petera ihany, fa vokatra betsaka ho zaraina. Vokatra betsaka ho zaraina. Ary dia miantoka ny fahombiazantsika ao anatin'ny fomba fiasantsika de zao mampahavoakana antsika be dehibe, mampety ny asantsika, ny fiaraha-miasa, ny fisokafana amin'ny hafa amin'ny fiaraha-miasa. Tsy hoe faly mahazo irery, tsy hoe hiasa irery, fa mila ny namana, mila ny mpiarabelona, mila mpiara-miasa. Rehavako malala am'izao andro antsika zao moa tratrany nataotsika hoe fitsokan'ny individualisme isika, dia indraindray tsy miraharaha zay mety ho fanampian'ny hafa, tsy miraharaha zay mety ho fiaraha-miasa amin'ny hafa, de eto ara tianao ny ahomby de manaova tahaka ny Petera. Zava-dehibe koa ny namana, zava-dehibe ny fiaraha-miasa, zava-dehibe ny fiombonana.
eto fa magnano anary de asehony ty tantara ty fa ny nahatonga ny Petera avokatra be, nahazo be dehibe, nomeny ny tombo be dehibe, tsy hoe noho ny fahaizany, tsia, fa noho ny finoany, noho ny fahatokiny, noho ny fankatoavany. Miandry anao ary, lay anjara omeny ny tompo anao. Miandry anao ny trondro be dehibe raha zay anao zay lazalaza raha tarafina amin'ny Petera. Fa izao move vonona. Sa ao anatin'le toetsaina be fahamaliana tahaka ny Petera, le toetsaina mieritreritra manao hoe zako vena afantatro ny asako, haiko tsy anao nampianatra an'izany. Ao anatin'izany toetsaina mieritreritra manao hoe sanatria mieritreritra tahaka ny Petera manao eny mety ho zany koa tsika indraindray de eto mamahavatsary lioka. Mampianatra antsika ny amin'ny hoe zava-dehibe miantoka ny fahavokaran'ny zavatra ataotsika, ny finoantsika, ny fanetretenantsika hanaiky zay lazain'ny tenin'Andriamanitra, ny fanetretenantsika hanaiky hiara-iasa amin'ny hafa, ny fanetretenantsika hanaiky ho ampiasain'Andriamanitra mihitsy ara izay zavatra eny amintsika. Afaka malala zay mahafohy no mandray. Rehefa feno ny tananao de tsy afaka mandray na inona na inona ianao, fa rehefa tsisy ninona iny amin'ny tananao de omen'Andriamanitra be dehibe ianao. Eto Petera na ny lakany aza nomeny nampiasain'i Jesosy ary nasehony fa tsisy na inona teny an-tanany, tsy nahazo na inona izy, ary dia satria nino an' Jesosy izy, satria nanaiky an' Jesosy izy, satria niaino an' Jesosy izy, de izao lasa feno ny tanany. Men'Andriamanitra azy ny fahafenona saika tritra ny arato ny filazan'ny lioka azy. Fa ny zava-dehibe indrindra de zao, tsy nitrondro akory ny zava-dehibe tamin'ny Petera, tsy niteny tamin'i Jesosy manao hoe de ahoana indray ny azahoana be dehibe raha-pitso, fa izao lasa izy nanaraka an' Jesosy satria fantany fa mbola misy zava-dehibe lavitra noho ny trondro, zava-dehibe lavitra noho ny vola ao am' Jesosy. Ary zay ny tiany ny tompo ho takatro ry havako malala, manome anao zay ilainao Andriamanitra, fa izao mbola betsaka lavitra noho zany nomeny tompo anao fa manara azy, mbola betsaka lavitra, tsara lavitra noho zany no ampanantenain'ny tompo anao. Omeny ny tompo anao ny fahavelomana eto amin'ity tany fandalovany ity, ny sakafo, ny fitafiana, ny trano honenana, ny fahasalamana. Omeny ny tompo anao zany tahaka ny nanomezany amin'ny Petera, fa aza mianina am'izay, fa mbola be lavitra noho zany nomeny ny tompo anao de ny fiainana mandrakizay, ny lanitra. Zany no ampanantenain'ny tompo anao de aza variana ary fa mikendre ny anjara tsara de ny fiainana mandrakizay zay efa omeny ny tompo anao. Ivavakasika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay manitsy ny dianay. Indray zay ao anatin'ny hakiviana satria tojo tsy fahombiazana tahaka ny Petera, indray zay ao anatin'ny hakiviana satria tsy mahazo na inona, tsy mahita vokatra, miasa miezaka nefa tsy mahita vokatra, tsy mahita fifaliana, de manafatra anay ianao fa mianomboka amin'ny fiainoana ny teninao, manomboka amin'ny fanekena ho ampiasainao, fahafoizana ho anao, manomboka amin'ny fankatoavana anao ny tena fahombiazana. De tay tompo ny fiainanay ho fiainam-pankatoavana, ho fiainam-panetretena. Saotra ny am'izay nomenao anay tamin'ity herinandro mifaranay ity, saotra noho ny fahasalamana hery tanjaka fiadanam-po nomenao anay, magnataka kosa tompo tehirizo, manapy anay am'izao herinandro vaovao miditra izao indray, ary tam'izay rehetra nomenao anay de isaoranay anao, tam'izay rehetra mito nampalahelo anao koa nefa tompo de ifonanay aminao, de mametraka ny herinandro vaovao am-pelantaranao zahay amindreo fo zay ary aoka napaka ao ny mandrakariva ny fahombiazana, atao fitokatrandro sy kristianina mahay miaino anao zahay, atsapanay fa ao aminao ny tena misy ny fahafenona. Saotra Jesosy, amen.